Fifaliana indray ry namana malala, rahalahy malala, ranabavy malala no mitsidika ny tokantranontsika. Ary mankasitraka anao noho ny fahazotoanao manaraka izao fandaharana izao, fianarana ny tenin'Andriamanitra, fahafantarana, fikatsahana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny maha kristianina antsika. Izay manko no lohahevitra izay niarahantsika nandinika nandritra ny fotoana maromaro izay. Lohahevitra lehibe izay mahakasika ny fiainana kristianina. Inona ny eo ambadiky ny fiainana kristianina? Inona no tena hevitry ny hoe fiainana kristianina? Ary dia izany no dininintsika ny anarantsika. Mankasitraka anao izay nanokana ny fotoana mba ahafahana manaraka izao fandahana izao. Ankehitriny dia hianatra lohahevitra anankiray indray isika. Ny amin'ny atao hoe ny valisoa ho an'ireo mpanaraka an' Jesosy Kristy. Valisoa ho an'ny mpanaraka an' Jesosy Kristy. Lohahevitra goavana izany resahantsika izany. Valisoa an'ireo mpanaraka an' Jesosy Kristy. Andeha itsika hiaraka hivavaka alohan'ny andrenesantsika hienoantsika an'izany afatra fampanantenana, teny fikasana omen'Andriamanitra antsika izany. Hiaraka hivavaka isika. Ry tomponay be famindrampo, be fitiavana, mpamonjy anay mipetraka ao an-danitra ao. Andriamanitra ray izay nanao ny fomba rehetra hamonjenanay Jesosy Kristy zanaka, izay maty teo amin'ny azy fijaliana nisy olo ny fahotanay, ilay fanahy masina mpitaridalana sy mpananatra anay. Ankehitriny dia miantoraka eo anatrehanao izay amin'izao fotoana izao satria maniry mafy ny handre ny teninao, hahalala ny sitraponao ary maniry hahazo ny famonjena. Miantoraka aminao izay Tompo, ary vonina hanokatra ny foamam-panahy handraisana ampitiavana ny teninao. Mitenena ary fa vonina hiaino anao izay sokafana ny fo handraisa ny afatra izany. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompona nonako ny vavaka. Amen. Araka ny resakatsika nandritra izay andro vitsivitsy niarahantsika izay dia miodikodina eo amin'ny fiainana maha-kristianina. Inona no tena atao hoe kristianina marina? Ny dinika izay nataontsika. Ny tamin'ny voalohany dia mino sy manaiky an'i Kristy, manaradia an'i Kristy, ary eny antsefatsefaky ny fiainana eny dia izao be zavatra sarotra, be fitsapana sy fisedrana lalovana. Hitantsika fa afoy iray, afoy ireny, ho tafasaraka amin'ny fianakaviana, mitondra ny azy fijaliana, afoy ny tenany dia mitondra ny azy fijaliana, dia manaraka an'i Kristy. Zany no fiainana kristianina miaraka amin'i Jesosy. Hitantsika tamin'ny fiainana fiona tsy ela kory izay fa izao, tian'Andriamanitra isika mba hanana ny fitombona sy ny fahatanterana amin'ny fiainana maha-kristianina, mitombo sy tanteraka amin'ny fiainana maha-kristiana. Ary rehefa mitombo isika dia lohahevitra androany zava-dehibe, valisoa omen'Andriamanitra ireo kristianina mahatoky. Valisoa ny maha-kristianina mahatoky zany dia tsy maintsy misy valisoa na ho ela na ho aingana, tsy maintsy omen'Andriamanitra valisoa. Misy tantara anankiray ao amin'ny soratra masonao ao amin'ny Matthieu 7:10. Matthieu 7:10. Manomboka amin'ny andininy raiky amby roapolo. Matthieu 7:10 manomboka amin'ny andininy raiky amby roapolo. Raha jerentsika ny tontolo kevitra manomboka amin'ny andininy 4:12 zany dia izao tantaran'ilay tovolahy mpanan-karena izy io. Tovolahy mpanan-karena, haintsika rehetra ny tantara resaka nataony tamin'i Jesosy. Tovolahy mpanan-karena dia nanantona an' Jesosy. Raha verina kely fitinana ny tantara dia izao ny voalazan'ilay tantara. Nisy tovolahy anankiray nakao amin'i Jesosy dia niteny hoe mpampianatra, inona no ataoko mba hahazoana ny fiainana mandrakizay? Inona ny ataoko fa teo voavonjy azy? Zany hoe amin'ny fotoana iresany amin'i Jesosy io zany dia tsapany fa tena mbola lavitry ny fiainana mandrakizay ny fiainana, any ivela ny fiainana mandrakizay ny fiainana. Izy anefa mpanan-karena, jerena zany ny akanjony tonga dia ilay akanjo lafo vidy be ireny, ilay akanjo mihaja be, tena lafo vidy tsy takatry ny mahantra sy ny atonitony ny fiainana. Dia nanantona an' Jesosy izy, inona ny ataoko mba ahazoko ny fiainana mandrakizay? Tenen'i Jesosy,
raha teo voavonjy ianao tandremo mididy de zany rehetra zany de efa voataniko hatramin'ny fahakely fa zao hoe za mahatsiaro tena fa mbola tsy tanteraka inona moa ny tiano resana mbola tsy voavonjy aho zany mbola tsy ao anatin'ny fiainana mandrakizay inona ny ataoko ay ve o Jesosy zavatra anankiray nge sisa zany tsy tanteraka hoe ray loha moa diso zavatra iray loha ianao zavatra kely sisa zavatra bitika ny apahany betsaka efa vitanao daholo fa kely sisany tsy mahatanteraka anao ray loha monjy kely raha izay zany no tianao resana eto apahany kely sisany tsy vitanao inona ary zany ozy le lampanankarena zao am'dio ny fanananao de omeo ny malahelo de avia anaraka fa hanana rakitra any an-danitra ianao ny dikan'izany de zao afoizo le zavatra tena tianao indrindra sy nankamamino nandritra ny zavatra rehetra efa be de be ny nataonao fa ny fahafoizantenanao ny am'izay zavatra tianao sisa izay sisa no tediavina aminao de zao avia anaraka fa hanana rakitra any an-danitra ianao na anaenao an'izay le lehilahy de niala tamina alahelo izy tantara mampalahelo ry namana malala tsy nisy veloma tsy nisy mandra-peona fa feno avinavina satria ambarany soratra masina fa nanana fananana be izy amin'ny andininy 2 fa noho nandray izany teny izany ilay zatovo de niala tamina alahelo satria nanana fananana be zavatra kely fotsiny sisa tsy ahavoavonjy azy kanefa de iny zavatra kely indrindra no tena nahavery azy iny namoizana ny mandrakizay ny ampahany betsaka fa vitany avokoa fa zavatra kely sisa de namoizany ny fiainana mandrakizay niala tamina alahelo ilay tovolahy satria nanana fananana be ny tsy ambarately voalohany ny valosoa de zao amin'ny 1:20 hoy ny tenin'Andriamanitra Matthieu 7:1 de hoy Jesosy taminy raha te ho tanteraka ianao am'dio ny fanananao omeo ny malahelo de hanana rakitra any an-danitra de avia anaraka ny tsy ambaratelo zany de zao mahafoy ny zavatra rehetra ka manaraka an' Jesosy mahafoy le zavatra tena tiantsika indrindra de anaraka an' Jesosy ahoana no hatanteraka an'izany eo amin'ny fiainana andeha toizantsika eo an-dalanteny ao amin'ny Matthieu 7:10 ka tombokontsika amin'ny 4:20 hatramin'ny 7:20 lavalava le 4 izao misy foto-kevitra lehibe izay tiany Kristy ampitaina amintsika Matthieu 7:20 4:20 hatramin'ny 7:20 somary lavalava mankataka amintsika mba anapaharetana kely zao no afatra nataon'i Jesosy rehefa nandao azy lay mpanan-karena aroy izao aminareo indray moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny voto fanjaitra no idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra voto fanjaitra io de vavahady izy io vavahady tery miditra ao Jerosalema ka ny rameva zany rehefa hiditra ao de misahirana mihitsy de hoy Jesosy ny idiran'ny rameva amin'io vavahady io de mbola mora kokoa fa ny idiran'ny mpanan-karena ny fanjakan'ny lanitra de ho sarotra ary noho nandray izany ny mpianatra de talanjona indrindra ka nanao hoe iza indray no vonjena iza ary no vonjeny satria ny olona matetika hiditra any fanjakan'ny lanitra amin'ny alalan'ny arena zay nanjoan'le tovolahy teto hoe ohatrinona ny vola alohako fa za hiditra any fanjakan'ny lanitra de ho Kristy hoe tsy amin'ny alalan'ny vola fa amin'ny fahafoizan-tena sy amin'ny fanarahana ny idirana amin'ny fanjakan'ny lanitra namaly Jesosy 5:20 Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona zany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra de namaly Petera ka nanao taminy hoe indro izay nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao ka inona ary no azonay hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa ambihany amin'ny fanavaozana ka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny vonay ny zanak'olona ianareo koa izay nanaraka de hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny 12 ka hitsangana ny firenen'i Israely 12 raha avy ny fotoana hoy Jesosy hipetraka amin'ny seza fiandrianako voavony any amin'ny toerana izay nampanjaka hipetraka amin'ny seza fiandrianana ho fantatry ny olona fa tena mpanjaka ny mpanjaka tokoa de izao ianareo mpianatro izay nanaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 koa ianareo zany ny valisoan'ireo mpianatra Kristy anana seza fiandrianana izay mipetraka amboarin'i Kristy hipetrahantsika tsirairay avy mandeha toizantsika amin'ny andininy 7:20
ary izay rehetra efa nahafohy trano na rahalahy na nabavy na ray na reny na zanaka na tany no ny anarako dia andray zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Ireo mpianatra nahafohy ny tenany, nahatoky hatramin'ny fany, nahafohy ny fitiavan-tenany, zavatra nakana mamindrindra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa nahafohy ka nanaraka ny Kristy dia izao handray zato eny, handray zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Handray zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Fa lasaina bavy malala, tsy ho verimaina ny ezaka nataontsika eo amin'ny fanarahana ny Kristy. Tsy ho sasapoana isika manao an'izao dia miaraka amin'ny Kristy izao. Nahafohy arena, nahafohy trano, nahafohy tany, nahafohy zanaka, nahafohy fianakaviana, nahafohy izay zavatra tiantsika amin'ny fanarahana an' Jesosy. Fa handova fiainana mandrakizay. Ny valisoan'ny mpianatra mahatoky izany dia tsotra, fiainana mandrakizay, famonjena izay nomanin'i Jesosy Kristy ho antsika. Handova fiainana mandrakizay isika. Ka amin'ny mampianatra antsika dia izao manantena, aoka hanantena isika fa misy valisoa io fahafohizan-tenantsika ho an'i Kristy io. Ny soratra masina dia manambara an'izay jerentsika eo amin'ny Hebreo 1:12. Hebreo 1:12. Andininy fahaenina vakiantsika. Hebreo 1:12 andininy fahaenina vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy, fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Ireo izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Inona ny hevitra ao ambadika izany ry namana malala? Tsy maintsy misy ny fiainana mandrakizay. Mino fa misy Andriamanitra sady mino fa hamaly soa antsika Andriamanitra. Ny fiainana mandrakizay izany dia zavatra tsy maintsy hisy, zavatra tsy maintsy hitranga, zavatra tsy maintsy hiseho amin'ireo izay manara-dian'i Kristy. Manome antoka ny tenin'Andriamanitra, manome assurance mialatsiny, manome antoka fa izao tsy maintsy voavonjy ny mpanara-dian'i Kristy. Ny kristianina, ny mpianatra mahatoka dia tsy maintsy voavonjy, tsy maintsy hiditra amin'ilay fiainana mandrakizay. Andray avo zato eny noho izay nampanantenaina, noho izay zavatra nafoiny teto amin'ity tany ity. Zany ny valisoan'ny ny finoana, ny valisoan'ny fanantenana. Araka ny fantatsika be dia be ny toko sy andininy manambara ao amin'ny soratra masina fa io Jesosy Kristy io dia ho avy tsy ho ela. Jesosy nanambara mihitsy andiny jerentsika efa itsika rehetra tsy enjery ao amin'ny Jaona 4:1-7. Aintsika rehetra tsy enjery. Jaona 4:1-7 ambara ny soratra masina manao hoe aza malaily ny fonareo. Mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa. Ao an-trano iraiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo, ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko izay toerako no hitoeranareo koa. Andeha hanamboatra fitoerana ho antsika Andriamanitra. Ny valisoan'ny maha-kristianina zany, ny valisoan'ny maha-mpianatra, ny valisoan'ny mpanaraka an'i Kristy dia izao fiainana mandrakizay. Seza namboarin'i Kristy, satroboninahitra omen'i Kristy antsika. Zao koa no hanamafisany ny teny eo amin'ny asan'ny apôstôly 1. Andeha jerentsika asan'ny apôstôly 1, andininy 9. Asan'ny apôstôly 1, andininy 1:12 azafady. Asan'ny apôstôly 1, andininy 1:12. Teo zany dia Jesosy mihitsy no ny teny mivantana ny mpianatra hoe za andeha dia ho avy, hamaly soa anareo, hanome anareo le seza fiandrianana izay hipetrahan'ny mpanara-dian'i Kristy. Fa eto indray dia olo-kafa no mamaly no miteny. Zao ny voasoratra asan'ny apôstôly 1 andininy 1:12. Miantso hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra.
iny Jesosy zay niakatra ho any an-danitra iny dia mbola hiverina tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ho avy zany Jesosy ary rehefa ho avy izy dia izao anomeny valisoany mpandresy ho antsika tsirairay avy. Ho an'ireo kristianina zay nahatoky nijanona ho mahatoky nampitombo ny finoana tamin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy. Zany ny valisoan'ny finoana. Ao amin'ny Apokalipsy toko 2:20 misy andininy manome toky izay omena antsika. Apokalipsy 2:20 misy filazana anankitelo lehibe ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Amin'ny Apokalipsy 2:20 andininy 12. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Apokalipsy 2:20 andininy 12. Indro avainga anao ary eto ampiko ny famaliako mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asa. Indro avainga anao eto ampiko ny famaliako hamaliako ny olona rehetra araka ny asa. Ho avy Jesosy Kristy hamaly hitondra valisoa ny mpanaraka azy araka ny asa izay nataony. Ary mbola manamafindray izy ao amin'ny andininy 7:20 Apokalipsy 2:20 andininy 7:20. Izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teny amin'ity boky ity raha misy manampy ireo Andriamanitra nampiny azy voasoratra amin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ity boky ny faminaniana ity dia soron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazony aina sy eo amin'ny tanàna masina dia ny zavatra voasoratra amin'ity boky ity. Andriamanitra hitondra valisoa satria nanokana ny fiainany ho azy isika tsirairay avy hitondra valisoa Andriamanitra. Amin'ny andininy 2:20 farany 1:20 farany. Apokalipsy 2:20 andininy 1:20. Ary ho amin'ny olona masina ny fahasoavan'i Jesosy Tompo. Amen. Eo ampiandrasana zany fiheviany zany dia izao ny fahasoavany ho atobany amin'ny olona masina. Ho avy Jesosy Kristy hitondra valisoa, hanampy valisoa, hanome izay rehetra ilaintsika amin'ny fiverenana. Dia izao ho amin'ny olona masina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Eo ampiandrasana an'izany valisoa zany. Ry namana malala, tsy foana tsy akory ny fikelezanaina amin'ny mahampanaradian'i Jesosy Kristy. Tsy foana ny ezaka ataontsika amin'ny maha-kristianina mahatoky antsika, fa ho avy ilay fotoana izay hanomezan'ny kristiantsika ny valisoan'ny mpandresy. Tafiditra ao anatin'izany ianao, tafiditra ao anatin'izany aho, tafiditra ao anatin'izany isika rehetra. Ho tanteraka amintsika ny zany teny fikasana izany. Hivavaka isika. Ireo tompo tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao lehibe zahay satria fantatra ankehitriny fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanainao amin'i Jesosy Kristy. Mahatoky izay tompo fa tsy maintsy ho avy ianao hitondra valisoan'ny mpandresy, hanome anay ny seza fiandrianana, hametraka eo amin'ny lohanay ny satroboninahitry ny mpandresy ho mandrakizay. Tompo tsara, mino sy mahatoky ianao izay fa ho avy izay fotoana izay. Omeo hery mba ho janonana mahatoky hatramin'ny farany amin'ny fanarahana anao ary mba ho mpandresy miaraka amin'ny voafonjy rehetra. Ho fanapahan-kevitry ny tsirairay izay manaraka izao fandarana izao, izany antom-bavaka izany, ka hanantena mandrakariva fa ho avy ianao Jesosy handray sy hamonjy anay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Amen.